Sehatra ny fampianarana ambony kosa mpianatra miisa 700 no nanaraka fiofanana ary navoaka tamin'ny fomba ofisialy tsy teny amin'ny CCI Vato avy ao anivon'ny sekoly ambony SK moa ireto mpianatra ireto ary ny docteur Jean-Louis Robinson sy ny fantatra amin'ny tomatompona ndraikitra azy eo anivon'ny orinasa Madavision Ramatoa Ramanatsoa Arlala no ray aman-dreny-pia izany andiana mpianatra izany. Tamin'ny fomba manetriketrika ny namoahana ny andiany Orimbato ahitana mpianatra miisa 700 avy nandalo lava-piofanana ambony amin'ny sampam-pampianarana gestion, marketing, finance ary commerce ao anivon'ny sekoly ambony ESSK Etsetanimena. Teny amin'ny centre de conférence internationale ny Vato no nitanterana ny lanonana mifandray amin'izany io maraina io. Ramatoa Ramanatsoa Arlala avy eo amin'ny Madavision no renim-pia ty andiana mpianatra ity. Ary ny hafatra napetraka tamin'izy ireo moa dia ny fandraisana andraikitra ary koa ny firaisan-kina satria mila tanora mandray andraikitra, mila tanora miray hina ary manana tombo lehibe dia lehibe izy ireo satria navita amin'ny fianarany manana ny enti-manana rehetrarehetra hiatriky ny hoaviny ka tsy ho azy ihany fa indrindra koa ho an'ny firenena zany. Ny docteur Robinson Jean-Louis kandidany antoko havana kosa no raim-pian'ny andiany Orimbato. Ny afatra amin'ireo sotoavintsika rehetra zavatra ny mamalagasy malagasy tsy sy maharatsy azy fa mba ho famarinana ary koa ny fanondrotana avo ny mamalagasy ny tena tsy sy mahamenatra mihitsy fa manana valeur tsika zany be dia be eto Madagasikara azo trandrahana tsara. Nahazo ny mari-pahaizana DTS, licence, master 1 sy master 2 ireo mpianatra nivoaka androany. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 20 taona ny sekoly SK izao lanonana lehibe ny tanterana teny amin'ny CCI Vato izao.